Vao ny kolotsaina indray kosa ho tanterahana ny faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo ny volana ho avy zao ny fanamariana sy ny fankalazana zany ny taom-baovao malagasy. Arahantsika atao anatin'ity sary ity ny fanazavana mahakasika ireo fandaharam-potoana ho tanterahana mandritra n'izany fankalazana izany. Ny hason'ny fomba fiandrianan'ny tany efa hitantsika zany fa maro mianaka ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Hitantsika zany hatrany ampitan-dranomasina any Frantsa, any Canada, any États-Unis, any Allemagne, ao La Réunion dia misy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Eto toerana moa zany misy ny teraka Ambodrabiby, eny Ambodrabiby mandeha foana ny Afitsy maty, ny Tsodrano, ny Tatao ary ny Zarasina. Torak'izany ihany koa ny eny Ambohanga kely misy mifandretana ny Afitsy maty, dia ny Maraina ny Fafirano, ny Vary Ambotorata telo Tatao Zarasina. Ny eny Merimanjaka misy koa torak'izany, ary ny eny Andohalo manokana moa dia misy ihany koa ny Zoma, Afitsy maty, Fafirano ny Sabotsy, Tatao Zarasina. Ary ny tany moa misy mpitondra dia isaorana ny mpitondra fanjakana nanome alalana hikarakarana ireo toeran'ireo, na ny tany Ambodrabiby zany, na ny teny Merimanjaka zany, na ny teny Kianjo zany, ary ny eo amin'ny zaridainan'Andohalo sy ny commune ary préfecture dia tolorana fisaorana feno haja.